Dia io efa nyresantsika hoe resaka fandrebrevena vahoaka, ny resaka hoe collectif des candidats tamin'izany fotoana izany, ny zara roa izy ankehitriny tsito. Io moa dia ny zara roa ny souffleur dia ny ray laisoa dia ny ray voninkazo sisa hoy ny olona mivazivazy satria ilay tamin'ny voalohany manko hoe souffleur dia ny ray zany chou dia ny ray fleur sisa fa dia le chou zany reto le hoe tsy fantatro iza ny chou dia iza ny fleur amin'izao fleur manko mety hoe tsara dia ny tena faly Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy fa rava tanteraka ny collectif des candidats. Lasa mizara roa izy ireo ankehitriny. Ny ray lasa antsoina hoe collectif an'ny Malagasy, mitaky ny fifidianana madio no sady mangarahara. Ny ray kosa antsoina hoe firaisankina. Tsy amelana ny rajoelona anjaka tokana eto amin'ny firenena izy ireo. Andray anjara amin'ny fifidianana rehetra izay ho atao eto amintsika izy ireo no sady mitaky fifidianana madio sy mangarahara. Ndao arahantsika ankaiky ity toedrarà politika ity. Ny vahiny tao amin'ny fandaharana tsy tompotrano miono tao amin'ny fahitalavitra televiziona malagasy i Lalatina Rakotondrazafy, ministra ny fampianarana teknika sy fanofanana arakasa. Loha hevitra maro no voaboasana tao fa iray amin'ireo ihany no resantsika eto androany. Manoloana ny faharavahany collectif des candidats na koa vondron'ny candidat 12 naneho-heviny manokana i ministra Lalatina Rakotondrazafy. Nanamafy ary nanamarina ny resaka izay novoiziny foana nandritra ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny herintaona. Nilaza izy tamin'izany hoe tsy misy izany firaisankinan'ny mpanao politika izany, tsy misy izany firaisankinan'ny candidat ho filoham-pirenena izany, fa intérêt politika daholo no mahatonga azy ireo mivondrona. Nosoritany mazava tsara fa fanakorontanana saim-bahoaka, fanakorontanana amin'ny firenena no antopisiany collectif des candidats. Dia io efa nyresantsika hoe resaka fandrebrevena vahoaka, ny resaka hoe collectif des candidats tamin'izany fotoana izany, ny zara roa izy ankehitriny tsito. Io moa dia ny zara roa ny souffleur dia ny ray laisoa dia ny ray voninkazo sisa hoy ny olona mivazivazy satria ilay tamin'ny voalohany manko hoe souffleur dia ny ray zany chou dia ny ray fleur sisa fa dia le chou zany reto le hoe tsy fantatro iza ny chou dia iza ny fleur amin'izao fleur manko mety hoe tsara dia ny tena mampime amin'izareo dia izao nisy le hoe collectif ana candidat na le hoe collectif dia ohatra meno na le fomba fanoratana collectif dia vazivaziny namana ohatra ny hoe côtelette zany rehefa meno an'le izy atao vazivazy le izy tiako tenenina fotsiny zany hoe mampiome le fanaovandreo mpanohitra ireo politika ary dia tena mbola tsy manana crédibilité ihany ary dia mbola tsy menatra ihany ao anatiny zany fanaovana politika zany hoe dia mbola andao ihany zay anao anty politika fatanitanay fandrebrebena vahoaka ity dia tsy le collectif ana candidat zany nivadika eo collectif amin'ny malagasy zay tsy anaiky an'io fifidianan'io tsy mety anay io zao zao dia tsy indray ny hafa misaraka tsy mitovy tsony ny tanjona satria tia azo seza daholo anie. No kian'ny mafy ny vondrona firaisankina ahitana ny antoko politika tiako Madagasikara tarihan'ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana, Pro-Citeny tarihan'ny Citeny Randrena Soloniaiko, HVM tarihan'ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina, APM antoko politika madio tarihan'ny Alban Rakotoarsoa ary ahitana ny antoko politika tsara taafina tarihan'ny Parraina Auguste Richard, izay nilaza fa vonina hiatrika fifidianana rehetra izay ho atao eto amintsika. Ao anatin'izany fifidianana solombavambahoaka sy fifidianana ben'ny tanàna. Raha ho an'ny Lalatina Rakotondrazafy manokana dia fanabadona vahoaka izany ataony firaisankina izany. Satria izao, izy ireo ihany no nilaza nandritra ny fifidianana filoham-pirenena fa tsy azo atokisana ny CENI, tsy azo atokisana ny HCC. Ankehitriny nefa ho avy ny fifidianana solombavambahoaka, fifidianana ben'ny tanàna, toy ny ovahevitra sahady fa andray anjara amin'ny fifidianana hono izy ireo. Midika izany fa fanakorontanana saim-bahoaka fotsiny zavatra tian'izy ireo atao. Hoy Lalatina Rakotondrazafy, ministry ny fampianarana ara-teknika sy fanofanana arakasa. Andray anjara amin'ny fifidianana hono zareo dia zay le nahatonga antsika nyteny za manokana dia namerimberina foana hoe fanabarabarana olona no ataon'ireo olona ireo. Tadintsika tamin'ny fifidianana filoham-pirenena zay tsy mety aminay io fifidianana io tia anakorotana fotsiny tsy mety aminay io fifidianana io tsy mety aminay io fifidianana io satria tsy mety aminay ny HCC sy ny CENI. Dia zao ary ny tiako tenenina androany satria zareo nanao fanambarana androany hoe handray anjara amin'ny fifidianana hono izy ireo. Dia akory ny agagan'ny tena la même HCC
zany hoe tsy niova ny fitsarana vola lampandrenana fa le fitsarana vola lampandrenana lazainy zareo fa tsy azo itokisana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena lasa azo itokisana tampoka zany rehefa fifidianana solombavam-bahoaka sy fifidianana be ny tanàna de tena hoe fanaovana fanabadona ny vahoaka mihiny ny seni tsy nisy fiovana mbola ilay rafitra vomiera mahaleo tena mikarakara ny fifidianana nanao ny fifidianana filohan'ny repoblika ihany no ikarakara ny fifidianana be ny tanàna lazainareo fa tsy azo itokisana doublon mangala bato etsetretsetre zany ny ampangana ndreo rafitra manao fifidianana ireo raha ny fahitany lalatiana rakotondra zafy ny toejava-misy ankehitriny dia zao ny antony mahatonga ny vondron'ny firaisan-kina andray anjara amin'ny fifidianana dia noho ny tahotra ho very alliance very ireo mpanaradia azy ao anatin'izany ny membre tsotra ny solombavambahoaka ary ny be ny tanàna raha ny analiziny manokana dia zao ny lojika ny zavatra nge raha ohatra ka nitazona teny izay nolazain'izy ireo collectif des candidats ny hoe tsy andray anjara amin'ny fifidianana noho ny fisiny seni sy ny HCC tsy azo atokisana no tsy pahan'izy ireo zany zavatra izany noho ny intérêt politique tahotra ny orava tanteraka ny antoko politikin'izy ireo ankoatr'izay manoloana ny resaka nyvoiziny vondrona firaisan-kina ny hoe andray anjara amin'ny fifidianana solombavambahoaka sy be ny tanàna midiky zany fa fandresena ho an'ny pombany Andratsoelina izany midiky zany fa fanakorontana-tsaim-bahoaka no zavatra nataon'izy ireo nandritra ny fifidianana filoham-pirenena diso tanteraka ny resaka alabato izay novoizin'izy ireo nandritra ny fifidianana filoham-pirenena diso ihany koa ny filazan'izy ireo fa tsy azo atokisana ny seni tsy azo atokisana ny HCC proof efa hita baribary fa andray anjara amin'ny fifidianana izy ireo amin'ny fifidianana solombavambahoaka sy be ny tanàna ny seni tsy niova ny vondrona ao amin'ny HCC mbola tsy niova maninona re tompoko amin'izao fotoana izao no andray anjara amin'ilay fifidianana ianareo amin'ireo rafitra ireo tsy niova dikan'izay zany mety ihany le HCC sy le seni fa tena nilavaniny mihitsy zany nareo tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny tena mariny ary voaprofy hoe nanakorotana ny tena tianareo atao fa tsisy tombontsoa ambonin'ny firenena zany natahotra ny Andry Rajoelina candidat Andry Rajoelina nareo tamin'izany fotoana izany natahotra ianareo satria fantatrareo fa betsaka ny zava-bita ny filohan'ny Rajoelina teo amin'ny fitondrana tao anatin'izay mandat voalohany zay ary fantatrareo fa ambony be ny heritsika halany azy amin'ny fifidianana tsisy resaka alabato io fa nareo moa mivoy foana hoe alabato ka raha nisy alabato tokoa dia tokony tsy mandray anjara amin'ny fifidianana ianareo ankehitriny satria HCC sy ny seni sy ny rafitra ny OVEC ny SRMV sy ny sisa mbola reny daholo ihany eny eo tsito rafitra mitovy daholo ihany eny eo na ny filohan'ny seni dia mbola filohan'ny seni filohan'ny HCC dia mbola filohan'ny HCC le nampangainareo rehetra hoe mangala bato tsy alehany tsy crédible sy ny sisa rehetra reny mbola reo daholo ihany nikarakaran'izany fifidianana izany dia maninona zany lasa mety indray le izy amin'izao fotoana izao mandiso tanteraka ny resaka voizin'ny lalatiana rakotondrazafy zany ny lahateny izay nataon'ny Marika Ravalomanana nandritra ny fandraisam-pitenenana tamin'ny fananganana vondrona firaisan-kina ny fandraisan'izy ireo anjara amin'ny fifidianana be ny tanàna sy solombavambahoaka tsy midika fa ara-dalàna daholo ny zavatra nataon'ny seni sy ny HCC no azavainy mazava tsara ny hevitra ambadika ny hoe tsy maintsy andray anjara amin'ny fifidianana solombavambahoaka sy be ny tanàna ny voalohany zava-doza ho an'ny firenena raha avela manjaka tokana i Andry Rajoelina ho potika tanteraka ity Madagasikara malalantsika ity raha avela manjaka tokana ny mpitondra ankehitriny ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana ihany no vahaolana amin'izany mba hahafahana mandray fahefana ara-dalàna ity fifidianana ity matoa zay hivitra amity tsy amelan'ireo hitondra rehereto zahay satria rehefa tsy mirotsaka tsika tsy mirotsaka ny candidat solombavambahoaka ohatra dia manjaka ohatra mialina fotsiny reo latona reo tsisy mitsika zay tsy mety mbo miala mitsika sika rehetra raha izay ny faharoa efa fantatry ny rehetra fa tsy mora ny fitakiana fifidianana madio sy mangarahara raha ohatra ka tsy mandray anjara amin'ny fifidianana ny vahaolana hitan'izy ireo dia sady mandray anjara amin'ny fifidianana no mitaky fifidianana madio no sady mangarahara faharoa tsy hoe mety aminay raha fifidianana sady mandehana iny eny fankatanay e hoe tsy mety eo taonareo fa miresaka mitety an'ireo manoratra taratasy amin'ireo le communauté internationale ndreo zao sy le ino izy olona nivelan'ireo ohatra ny sadekina nareo fa nahita ndesiko teo aiza ny recommandation anareo omena an'ireo be malena ratsy reky
Dia eo izy ilaza hoe dia vitanay indray nandeny fa ity koa nefa ny faharoany zany zavatra élection de proximité izy ity olona akaiky ny vahoaka io malohany zany rehetra zany ity lahateny nataon'ny Marc Ravalomanana ity no nanamafy fa handray anjara amin'ny fifidianana izy ireo ao anatin'izany fifidianana solombavambahoaka sy fifidianana ben'ny tanàna handray anjara feno amin'ny fifidianana solombavambahoaka sy ny fifidianana eny anivon'ny commune manerana ny Madagasikara irahina ka hanambatra ny herina rehetra hiatrehana miaraka ireo fifidianana ho avy ireo ny vondrona ataoko politika fahasekina dia hiaraka n'olona sy hanohana kandida iraisana amin'ny fifidianana solombavambahoaka ho avy zao amin'ny fahasivy amin'ny 20 volana May ho avy zao zay araka ny décret zay efa nivoaka rivoaka malagasy indreto izay vonina say ary mirahina anavitra sy anarina ity firenena malalantsika ity manamafy izany rehetra zany ihany koa ity faneho-kevitry Rivo Rakotovao ity filohan'ny androm-panjakana tamin'ny andron'ny HVM ny tanjona amin'ity vondrona firaisan-kina ity dia ny haka maro anisa ao amin'ny anteny meram-pirenena ary haka fahefana amin'ny fomba ara-dalàna firaisan-kina dia fahavononana ihany koa fahavononana izy fantatra fa ny toerana misy ny firenena ary izay manatin'ny firaisan-kina ireo dia ao anatin'ny vondrona mieritreritra fa manana anjara biriky anarenany firenena ity dia anisan'ny lalana tongavana amin'izany ny famoronana ny vondrokely io ahafahana haka fahefana amin'ny fomba ara-dalàna satria fahefana ihany koa isaka député sy ny mera zay rano zay zany ny tena hoe tanjona lehibe ary akafaliana mihitsy ho anay HVM ny iarahana amin'ireo namana tokana-kevitra misy eto amin'ny firenena saika mitovitovy amin'izay ihany ny resaka ny fanaovany sy teny tampanao gazety nandritra ny fananganana ity vondrona firaisan-kina ity ny tanjon'ny vondron'ny firaisan-kina dia haka fahefana amin'ny fomba ara-dalàna haka fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana rehetra misy eto amintsika rehetra ao anatin'ity nareo fondateur izany na ireo antoko tafiditra ao anatin'io ao dia ny antoko rehetra dia haka fahefana ary ny fahakana fahefana dia amin'ny alalan'ny fifidiana zay tokony no mahatonga anay mandeha nampitambatra hery nanamafy ihany koa ity vondrona ny firaisan-kina ity fa miamitotongana ny fiainam-pirenena ankehitriny tafiditra ao anatin'ny fahantrana lalina i Madagasikara ny zavatra tsikatra ankehitriny tsy mbola misy ny fahalalahana miteny tsy miafina amin'ny tsirairay ny fangejana zay ataon'ny fitondrany Andry Rajoelina ity tsy afaka maneho hevitra ankahalalana ny olom-pirenena raha maneho hevitra dia raha matahora no setriny izay fampidirana amponja no valiny izay tsy azo ekena izany rehetra izany hoy filoha teo aloha Marc Ravalomanana ireo izay samy teny dia ampiasaina ny raha matahora sy ny herim-pamoretana rehetra ary dia samborona ankitsirano zao ireo olona tsy manatsiny fa mba manana ny heviny tsy azotsika ekena intsony zany ary tsy maintsy tovizana ny tolona zay efa natomboka tsy ahomby anefa ny tolona raha tsy raha mahita sy miaina isan'andro fa tena efa mivily lalana tanteraka ny firenena ary mandeha ny amin'ny lalana sy tokony alehany manjaka tanteraka ny tsy fanarahan-dalàna vohitsakitsaka tanteraka ny lalam-pandrenana sy ireo lalàna velona misy manjaka ny kolikoly ary vo niarahana eny fa ny any velany indray no mitsara ireo mpanao kolikoly avolenta eto Madagasikara loza manoloana izany faharavany collectif des candidats izany tena rava tokoa ve ny collectif des candidats sa inona marina ny tena zava-misy ankehitriny ny valiny dia eny mizara roa ny collectif des candidats ny ray lasa collectif ny malagasy
ny ray lasa firaisan-kina. Ndao jerentsika ankaiky hoe inona ny mahasamihafa ireo vondrona anankiroa ireo, inona avy ny zavatra nahatonga tsy fitovian-kevitra, ary ho jerentsika ihany koa inona no zavatra hitovizan'izy ireo raha resaka tanjona no resahintsika. Raha mijery ankaiky ny fototra ijoroan'ny ireto vondrona anankiroa ireto, kolektifan'ny malagasy sy firaisan-kina, dia saika mitovitovy ihany ny tanjona tian'izy ireo tratrarina, saika mitovitovy ihany ny fitakiny zay ataon'izy ireo. Ny zavatra mampitovy azy ireo dia ireto vondrona anankiroa ireto dia samy mitaky fifidianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra. Izy ireo ihany koa samby vonona iteny anakiana ny zavatra tsy mety eto amin'ny tany sy ny firenena. Ao anatin'izany ny fitakiana fanadiovana farak'izay aingana ny lisam-pifidianana sy fanatsarana ny lalam-pifidianana. Ary izany rehetra izany dia nitambaran'izy ireo tamin'ny fotoana nisian'ny collectif des candidats. Tsy misy mivoana amin'ny collectif des candidats ny ankabetsahany zavatra hitambaran'izy ireo, fa kosa ny zavatra mahasamihafa azy ireo dia ny vondrona firaisan-kina andray anjara amin'ny fifidianana no sady mitaky fifidianana madio no sady mangarahara. Ny kolektifin'ny malagasy kosa tsy nanao fanambarana hoe andray anjara amin'ny fifidianana izy ireo. Ny azy ireo dia tokana ihany dia ny anadiovana ny lisam-pifidianana tsy misy atakandro ary mitaky fifidianana madio sady mangarahara. Ireny rehetra ireny azo eritreretina ho antony anankiray nahatonga ny fisaraham-bazana. Tsy iny ihany anefa izany, fa misy antony hafa ihany koa no nahatonga fisaraham-bazana, dia ny disadisa. Nisy disadisa tao nandritra ny fanendrena ny olona tokony hitondra ny vondron'ny kandida. Ny resaka mivoy ao anatin'ny tambazotra sosialy dia teo alohan'ny daholo ny antoko Tim sy antoko Prositeny. Ka izay zavatra izay no nahatonga fisaraham-bazana. Hoe misy disadisa tao zay fiteny azy amin'ny teny gasy, disadisa tao. Tsy hoe disadisa fa ny hevitra tsy mitovy. Satria zao tsy nampitovy anay. Reo nefa nalete olo izy no laza hoe anao zay arandeha dia nanangana an'ireo collectif. Dia izy tsy haiko tsara rehefa ny collectif dadily. Zay. Dia izy nandeha aloha dia nieritreritra izy hoe satria tsika no alina dia nanfarambarana izy anao taminareo e. Dia ay ve dia zay ny heviny. Satria tsy itovizana hevitra ino tsara. Izy nilaza hoe tokony atao collégial ny fitantanana. Zay nilaza hoe tsy mety le collégial tsy ampy fa tsy maintsy misy mpitandrika. Zay. Eo amin'izay tsy mitovy. Dia zao no fana hoe miady loha tena miady loha zay. Zay sy présidencité zany zao mitarika. Satria nao fantatra. Mitarika zay a satria tsisy zavatra mandeha zany fa tsisy mitarika e. Na fikambanana io na organisation io na société tsy maintsy misy foana mitarika. Zay mitarika fa zay nefa mitarika tsy hoe manao didiky felehibe na tonga tsy maintsy zay fa tsy maintsy ifampiarahana iny. Fa nefa ny tanjon'izy ireo dia saika mitovy ihany, tsy miala amin'ny tanjon'ny collectif des candidats. Fa ny mahasamihafa azy dia ny iray andray anjara amin'ny fifidianana, mitaky fifidianana madio no sady mangarahara, ny iray kosa tsy nilaza handray anjara amin'ny fifidianana na tsy, fa mitaky fifidianana madio sy mangarahara tsotra zao. Tsara mariana eto, izy avy no mivondrona ao anatin'ity kolektifan'ny malagasy ity. Ity kolektifan'ny malagasy ity dia ahitana ny Tahina Razafinjoel, Roland Ratsiraka, Hajo Andrenainarivelo, Andry Robel ary Jean-Jacques Ratsetson. Araka ny resaka ifanovoizina teo dia ny tanjon'izy ireo dia mitaky fifidianana madio sady mangarahara ary mitaky ny anadiovana ny lisam-pifidianana tsy misy atakandro. Tao areto fivorian'ny tsy ara-potoana ny teny anivona antenimera-pirenena sy ny fanambarana nataon'ny CENI omaly alatsinainy 20 febroary dia mibarabara ankehitriny fa tsy vonona ny mpitondra amin'ny fifanakaloza-kevitra demokratika ametrahana ny fitoniana na dia nisy fanovana ny lalàna mahakasika ny fifidianana nataony iza aza. Takina trany ny fanadiovana tsy misy atakandro ny lisam-pifidianana sy fanatsarana ny lalam-pifidianana, ampanjakana ny fahamarinana sy ny tany tandalana ary mampanjary ny tena demokrasia eto Madagasikara. Manamafatrandry
ary resy lahatra tanteraka ny kolektifan'ny malagasy fa ny fifidianana ekeny rehetra ary tanterahana anaty fahamarinana sy fanaran-dalàna ihany no lalana demokratika isina fitoniana sy antoko ny fampandrosoana eto Madagasikara. Ity vondron'ny kolektifin'ny malagasy ity ihany koa na nindraindra fa tsy tsahatra ny hiteny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena. Mibaribary ankehitriny ny tsy fahavononan'ny mpitondra amin'ny fifanankalozan-kevitra ara-demokrasia novoizin'izy ireo ihany koa fa mitotongana farak'izay mitotongana ny fiainam-pirenena, mitotongana ny farim-piainan'ny malagasy rehetra manerina ny nosy noho ny tsy fahamarinana ataon'ny mpitondra. Noraisin'izy ireo ohatra tamin'izany ny kolikoly avolenta izay nataon'ny manam-pahefana tahaka niseho tany Londra Rara Romivosy Andrenarsoa. Izany rehetra izany dia mila vahaolana farak'izay aingana dia aingana. Mitotongana izay tsy izy ny fampianan'ny malagasy noho ny tsy fahamari toeran'ny mpitondra sy ny kolikoly avolenta mamatotra ireo manam-pahefana tahaka ny miseho any Londra ankehitriny. Tsy voafe ny fidangany vidim-piainana noho ny tsy fisian'ny politika mazava miompana amin'ny fampandrosoana sy famokarana fa ny serasera sy ny endrika ivelany no imasoana. Potika avokoa ireo fotodrafitrasa fototra tokony hoentina anamora ny andavana. Maro dia maro ny resaka novoizin'izy ireo fa ireny ihany no resantsika. Eto ampamaranana dia zao faly ravoravo ministra Lalatina sy ny pomba Andry Rajoelina rehetra fa ravan'ny collectif des candidats. Mahatsapa izy ireo fa ny bata fandresena raha ny resaka politika no resahana satria ny vondrona candidat dia anisan'ny vondron'ny politika izay natanjaka natahoran'ny fitondram-panjakana. Hita taratra tamin'izany ny fampiasan'ny fitondram-panjakana ny mpitandro filaminana anao herisetra amin'ireo mpitaky am-pilaminana nandritra ny hetsika vondron'ny candidat. Rava tanteraka nefa izany vondrona candidat filom-pirenena izany. Eto kosa aoka hazava fa tsy fanakorontanana saim-bahoaka no nataon'ny collectif des candidats nitaky ny tondrana raram-pirenena ampahamarinana ary araky ny lalam-panorenana. Tsy laza fotsiny isika toy ny fitakiana fifidianana ara-dalàna madio ekeny rehetra ara-dalàna tokoa zany raha ohatra ka mitaky an'izany ny collectif des candidats. Nitaky ihany koa izy ireo ny itsipahany HCC ny candidature-ny Andry Rajoelina izay manana nationalité française. Ara-dalàna izany fitakiana izany raha ohatra ka lalam-panorenana no jerena. Maro dia maro ny fitakian'ny collectif des candidats tamin'izany fotoana izany. Raha fehezina amin'ny fehezan-teny tsotra dia zao mitaky ny hitondrana ny firenentsika ity ampahamarinana sy ara-dalàna ny tanjon'ny collectif des candidats fa tsy ny fanakorontanana saim-bahoaka. Ankehitriny moa iaraha mahalala fa nizara roa ny collectif des candidats kanefa ny tanjon'izy ireo dia saika mitovitovy ihany fa misy kosa ny tsy fitovian-kevitra ka nahatonga ny fisaram-bazana. Fa ny fitakiana kosa aoka ho tonga saina ny mpomba ny fitondrana fa ny fitakian'izy ireo dia tsy miova. Mitaky fifidianana madio mangarara mitaky ampanjakana ny fahamarinana eto amin'ny tany sy ny firenena. Ary izay ihany koa ny mamarana ny videontsika azadino misabone sy manisy j'aime ny videontsika amanaraka indray.